Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aoka ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray Zanaka ary fanahy masina, zay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atrenao amin'ity trano ity zay mba hiaino zay lazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba hosokafan'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ka tonga anay bebaka nonotana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombanay hiasara isanandro isanandro amin'ny fitondran-tena masina. Hoenonao an'izany ry Andriamanitra sy ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. See
Ry fiangonana malala izay manafina ny faotany tsy ambinina fa izay mitsotrana ka mafoy azy no mahazo famindram-po. Koa raha miaiky ny faotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny faotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aokanetry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny faotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masiny ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mantra manetry tena sy miaiky ny fahatsonay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota seloka izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra rehefa famindrampo, izay nanolotra ny zanakao tokony fantatro. Aminay ary manaraka ny fiainana ary ampitomoana ny lalana fanahy, fahalalana marina Jesosy ary ny fanoavana marina, mba ho tonga fahasambarana mandrakizay noho ny fahasoavana manaraka Jesosy. Amen. Izao efa nandevina ny fahatsonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahoana, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao ao. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Aminareo any eny tombo.
aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro noho ny famindram-pona lehibe dia nambaranao taminay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa tsy te hitsara na nameloka anay ianao fa tahamela ny eloka rehetra aza noho ny fahasoavanao lehibe ka manome anay zay rehetra ilainay na no any ny tenanay na no any ny fanahinay. Ka dia mangataka aminao zay mba homeo anay ny fahatokina izany fahasoavana zany ary mba hampianaro amindra fo amin'ny namana zay ka tsy tsara na nameloka azy fa maika amela ny eliny raha aoka mba hitsara teny zay ka hitoetra finaritra amin'ny fahatahorana anao amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika riavana ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra amin'izao Alahady faha efatra manaraka ny Trinite izao. Dia zay ho hitantsika eo amin'ny Isaia mpaminany toko 9:20. Isaia toko 9:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ary ny 2 dia zay ho hitantsika ao amin'ny Romanina toko 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny 12. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy izao va no fifidianana izay nkasitrahako dia ny amahy ny famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra moa tsy nizarany mofonao ho aninoana va sy ny ampiantrano ny oro manjenjena ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly eny hanandratra ny feonao ianao ary izy hanao hoe inty aho raha isoronao sy eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afoinao anoana izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny azopitinao ho tahaka ny mitatao vovonana ary Jehova hitaridalana anao mandrakariva sady havoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra ary zay taranakao no hanangana ny efa rava ela ary ny naorinatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana ho nenana amin'ny tany. Ary raiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy tsaranareo ny heritrerina ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy anamavo ny tsy mihinana ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa amin'ny tompony ihany no hijoroany na ahalavoany nefa ampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy hatoky tsara amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika
ary tsy misy maty ho an'ny tenana fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo koa amin'izany na velona na maty isika dia any tompo ihany fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy fa nahoana ianao no mitsara ny rahalanao ary nahoana kosa ianao no manao tsinotsinona ny rahalanao fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra fa voasoratra hoe raha velona koa aho hoy Jehova ny lohalika rehetra andohalika amiko ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra koa samy ampamohan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Amen. Akorentsika indray zao ry havana ny filazantsara masina araka ny lioka toko fahaenina ny andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo toy zao ary mifaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo, mamelahy dia mba avela ianareo, omeo dia mba omena ianareo, fatra tsara sady ahitsana no hafatratra ka mihoatra no omeny ho ao amin'ny fonareo, fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. A Jesosy nanao fanoharana taminy hoe ny jamba va mahataridalana ny jamba tsy anjerana akady va izy roa. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia tohaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery sombikazo
zay eo amin'ny masony rahalanao, nefa ny andry izy eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao akory. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe ry rahalahy, aoka esoriko ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao. Ry mpiady tsara velatsy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony rahalanao. Amen. aoka isika iaraka anaiky sy anambara ny finoany ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, araky ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokony atontsy, izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina, nateriko Maria Vertsy, nijana ny napopontoka, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalelo, midina tamin'ny fiainantsika, sany tany maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho amin'ny lahy, petraka kavan'Andriamanitra raitsy toa, avy any miviny tsara ny Vertsy, ino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana zao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-kely, fitsangana tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Vavaky sika tompo, sotranao zay Andriamanitra omenao anay zay tokony ataonay, manoloana ny fahasoavanao zay mamela ny elokay, fa tena mpanota tokoa zay na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'ny fihevitra, kanefa tsy te hanameloka anay tokoa ianao, fa ny amelanao ny elokay no kendrenao mba hahatonga anay ho tena ao anatin'ny fanjakam-pahasoavanao eto an-tany, andraisanay ny fanjakam-boninahitra zay atolotrao zay maharitra amin'ny
finoana marina sy ny fitondratena marina. Ta io ny teninao amin'ny anaranao Jesosy fanangatana izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra zay omeny atsika ry havana dia zay ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. dia toy izao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Anahoana ianao no mijery ny sombik'azy eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao. Ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisotra ny sombik'azy eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Ripy atsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombik'azo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Azo omena ny alika zay masina, ary azy atsipy amin'ny lohan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrao hanitsaka azy izy dia hifototra ka hamiraviranareo. Ry Ray maso ny manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra androany zay omeny Jesosy atsika ry havana dia mampahatsiaro izay fitiavan'Andriamanitra atsika dia ny tsy hahavery atsika, fa ao amin'Andriamanitra dia ny fahasoavany. Io fahasoavany io ny aingan'ny famonjena atsika. Ny atao hoe soa dia ny soa indrindra dia ny famonjena atsika zay very. Fa inona ny soa azon'ny olona raha manana ny zavatra rehetra izy kanefa very ny fanahiny. Izany fahasoavana naseho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria izany fahasoavana izany isika tsy maintsy hiara-ny fahatezerana amin'ny mahamasina an'Andriamanitra, fa Jesosy kosa nisolo antsika ka nanaiky hisolo antsika teo ambony hazo fijaliana, hitondra ny fahotantsika ary hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Mila ho haitsika foana isan'andro zany, ary ny fahatserovantsika an'izany no manova atsika. Ny fanovany atsika dia ny ananantsika fitondratena manoloana ny hafa, fitondratena mendrika amin'ny maha-kristianina. Ino zany fitondratena mendrika amin'ny maha-kristianina zany ry fiangonana malala? Dia ny fiainana famonram-po, fa tsy fitsarana na fanameloana zay efa nataon'i Jesosy zany. Ka zany ataon'i Jesosy zany ny tokony hiraisantsika fomba sy fihevitra amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, fa tena fitiavan'Andriamanitra. Ary naneo fitiavana amintsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ary indrindra ny fanahy masina dia mitona ampitiavana atsika, mampanatona atsika amin'i Jesosy. Zava-dehibe zany. Fa inona no hiainatsika raha tsy mahatsiaro an'izany isika? Isika raha tsy mahatsiaro an'izany famonjeny Jesosy zany, dia tena olona zatra ary andevo, voatariky ny fompanota manaraka ny sainofo. Ny sainofo dia manome tsiny hatrany ny hafa, fa manamarina ny tena. Zany ny sain'ity nofontsika ity. Te tsara mandrakariva ny hafa isika, te hanory fa tsy mila toroana, te hanitsy mandrakariva tsika, fa isika efa mihevitena ho marina. Zany anefa dia tena tsy akasitrahan'Andriamanitra, na dia akasitrahantsika sy hireharehantsika azy. Ary ny tena loza rehefa mba mananatra koa nefa izay mba te hamonjy ny fanahin'olona, dia inona no avaly ny anarina? Aza mifampiteniteny, fa samy manana ny fahalemena. Ataon'ny tanora izany, fa ny satry ny tanora sy ny lehibe ilalao amin'ny ota. Zao nefa nylazain'ny soratra masina rakizy, hafa ny fahalemena, hafa ny fahotana. Ny atao hoe fahalemena lazain'ny Paoly amin'ny Romanina 9, dia isika tsy malala intsony noho ny fahosantsika zay vavaka tokony ataontsika tsy haitsika, ka mila ny fanahy masina tsika hampahatanjaka atsika. Dia ny fampatanjahan'ny fanahy masina antsika dia izao izy:
iza misolo anao mivavaka ataonao, ny fisolokanao za no mitaraina ny fitarainana tsy azo tonono eo anatrehan'Andriamanitra. Enon'Andriamanitra zany fitarainana amin'izany, ka dia isika zay malemy dia avota ny fanahy masina. Zany indrindra no lazainy Jesosy eto amin'ny alalan'ny fampianarana, satria toko 5 hatramin'ny toko 7 fampianarana avokoa. Fatandremo ny fampianarana ataon'i Jesosy tsy fanaovana fampisehoana fahaiza mampianatra na ilana deradera ka hitao manolona fotsiny hideraderan'i Jesosy, tsy zany fa ny fampianarana ataon'i Jesosy raha olona mitaonanao mpiaino iova. Ny fiovana andrasany zao teny izao dia ny amalinao zany fahasoavan'Andriamanitra tianao, ny fitiavan'Andriamanitra anao mamela ny elokao izy, fa tsy mamela eloka ihany fa manome zay ilain'ny tenanao eto amin'ity tany ity izy. Ny tena ianao hoe tsy ampy zay omeny, tsarovy fa omeny anao zay tandrify anao. De hoy isika hoe za mila be deaibe, tsia omen'Andriamanitra anao koa zay ratsy ny tsy fahampiana. Fa raha manana ny ampytsika tsy mba mahatsiaro an' Jesosy, tsy marina ve zany? Fa isika zay tena manana ny tsy ampy mitao hitaizan'Andriamanitra atsika, angataka isan'andro am' Jesosy fa tsy heteritra amin'ny heritsika, fa am'izany de sitraky Jesosy ianao zay taraina aminy. Io ny fitaizanatsika ry havana. Fa izay hitaizanatsika koa ka ilana fanovana dia tezany amin'ny fitsipika mila rahantsika makasika an'izany fitsarana sy ny fitsekerana ny hafa, nany hoe ny fanomezantsina. Lazay nyty andininy voalohany ka hatramin'ny faheniny ity isika. Fa raha tsy manoa an'izao fitsipika izao, manaraka izao fitsipika izao isika, na de milaza mino kanefa tsy manaraka fitsipika, tsy manoa, de tsy ho sambatsika mandritry ny androm-piainatsika, indrindra orinan'ny androm-piainatsika ny andraisan'i Jesosy ny olona, na ho any amin'ny fahaverezana izy na koa ho any ny fiainana mandrakizay. Noho izany ry havana, de ny afatra Jesosy aminao de zao no ataony: ianao io mba manahoana re ny fihevitrao sy ny ataonao manoloana ny fahadisoany hafa aloha. Zay aloha ny itezana ianao sy anamboarana ianao androany. Ho ratsy fanavy ianao ka tsy amindra fo, tahaka ny nataon'ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna zay mihevitena ho marina mandrakariva, ka mirere mafy sy matoky tenany am'izany, ka manameloka ny hafa rehetra, izy ihany no marina. Zao no ataon'i Jesosy ary mba tsy ho tahaka ny fariseo sy ny sadiseo isika, mila mitandrina amin'ny fitsarana, indrindra amin'ny fanomezana tsikera. Inona ny fitandremana voalohany? Tandremo aoko ho resy lahatra noho ny feo ny fanahy masina mitaonantsika, fa izay hitomana antsika de ao ny tena mpitsara, tompony zany raharaha ny fitsarany zany, ka aza misandoka ny toerany, aza mipetraka amin'ny seza amboninahitry ny mpitsara. Mbola ho avy ihany Jesosy hitsara atsika araka ny teny rehetra rehentsika androany, fa am'izay kosa fitsarana tsy misy famindram-po. Jereo tsara ane ny fandrarany hoe aza mitsara fa mitsara aloha ny tenanao, de zay nataonao indrindra no tsarao, na manaraka zay takian'Andriamanitra na tsy, fa aza malaky mitsara ny rahalahinao, aza manao ny tenanao tompo ny rahalahinao, fa zany no ampotsika hoe io maika moa fa zanatsika, maika moa fa ray aman-drenitsika, de sahasah koa ny tanora ny tsara ny ray aman-dreny. Tandremo ry tanora, fady tsy azo atao ny mitsara ray aman-dreny, mivavaka milaza izay tsy mety amin'ny alemem-panahy no azo atao. Ho ny teny lazain'ny Jakoba zay nitsara ny Jesosy matetika tao an-trano, satria ity Jakoba ity rahalahin'i Jesosy zandriny ity. Jakoba 7:1 ry rahalahiko, aza de samy ho mpampianatra be ihany ianareo, fa fantatrareo fa mafimafy kokoa no hitsarana izay mpampianatra. Dia aoka tsy ny teninao sy ny hevitrao no lasa ho lalàna fitsarana, araky ny hevitro averimberitsika foana zany, araky ny hevitro de zao no marina. Fa raha izany no ataonao, ny dikany hoe aza mitsara de aza manaratsy, zay ny tena dikany raha izay no ataonao. De lazainy Jakoba ihany ao amin'ny toko 4:1 hoe aza mifanaratsy
ry rahalahy izay manaratsy rahalana mitsara ny rahalany de manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalànany ratsy zany mitsara an'Andriamanitra mitsara an'Andriamanitra sika rehefa mitsara ny lalàn'Andriamanitra tsy mahatonga atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fitsarana tsy janony io raha tsy tonga any amin'ny fanaovana tsinotsinona sy fankalana ny rahalanao tandremo zany lazaindreo manina toko 710 ny 110 zay no vakina teo zany tsy mety ary mitsara tsy ampitandremana na maika indrindraindrindra na meloka fotsiny fa ity fitsarany ity matetika tsy misy fifotorany akory fa matetika dia avy amin'ny fialonana sy ny sain-dratsitsika ihany no antony hitsarana namana eno tsara zany teny zany isika ratsy saina mody ty ambava nefa kibay akelika ihany tsy mety koa ny mitsara nefa tsy mianatra amin' Jesosy fa raha te tsara anao de mianara ny fampianaran' Jesosy fa zay ny marina mianatra zay tena lazain' Jesosy ka manaraka zany fa tsy manao fitsarana ho famalina faty io ny tena fanao de mifanao ny olona mpanota mamaly faty ary mikasa anao ny ratsy dia ny amono olona mihitsy azy tsy mety koa mitsara ny namanao am'izay zava-bitany tokana na kely akory aza fa matetika raha tsara ihany nataon'le olona namatsika nefa misy kely hitanao irika azonao manameloko azy de lasitsika manameloko azy tena tsy mety zany indrindra ny mitsara ny eritreritra lalina ny eritreritra lalina namatsika tsisy mahay ny eritreritra lalinao na diny eo akaikinao ho ampivady tsy hainy ramatoa akory zay tena eritreritra laliny rangahy ka raha milaza hoe za mahalala ny eritreritra lalina manao ny tena tsika ho Andriamanitra sika aza manitsaka ny seza amboninany raha tsy mety ary ny mitsara fa tena mila fitandremana zany inona ny tokony atao kosa ny tokony ataotsika ho van'Andriamanitra amin'ny alala zao teny zao sika mba ho mpamindra fo tahaka azy tahaka an' Jesosy namindra fo tamitsika ny tokony ataotsika de mampieritreritra eritreretony hoe zany ataonao zany manoro hevitra manampy mamindra fo aminy ka tsy manao tsinotsinona azy fa izay ataotsika mialohan'izay de ny maninona mitsara tena ny mitsara tena no ataotsika inona ny fitsarana ny tenatsika de manoro atsika ny Isaia mpaminany no vakina teo tsy zao va no fifadiana kasitrahana zany hoe mifady ny tsara fa manao kosa zay anasony namana fa raha manao zany ianao Isaia de aminao ny mpisahan'ny fahazavan'Andriamanitra ianao ny mpisahany zany ka ho tonga fanasitranana eo amin'ny ankonana sy fahamarinana ny fahamarinan'Andriamanitra ny loha lalanao sy hovody lalanao zany no zavatso raisina raha mifady ny tsara sika fa mitsara tena ary manolotra zay ananatsika satria lasa fananatsika ny fahasoavan'Andriamanitra de manolotra mamany fatorany faharatsiana manaboraka ny fiainzioga mandefa ny ampahoriana fa tsy mampaharitra ady mangatsika na ady mafana anapatapaka ny zioga rehetra fa tsy mifaly mahita ny rahalanao miaritra fa na de anao io aza de tsy mba mahataty izany mizara mofo hoaninona de ho sika hoe afaka manome ihany raha ny ankizy mizara mofo a dia mahamenatra indraindray satria misy mizara mofo de kely nomeny namany fa ifizarana mofo zay lazaina ho fanamariana fa mpamindra fo anao de lazainy Isaia tsy ny sombo mofo nomenao any hafa fa ny mofo lehibe zay mofo tianao indrindra inona mofo tianao indrindra godrogodro zarao tsara inona mofo tianao indrindra gâteau ty samba mba mihina gâteau tsy omeko ny namako ty zava-dozy zany fa iny gâteau tianao indrindra no menao mampiatrano ny ory manjenjena reny ory manjenjena tsy manaka kelofany reny ampiatranona eny fa ny adala aza miainako zany adala mamono olona ny mezan'ny olona maloto ny raisina fa rehefa mandray an'izany ianao de iza ny raisina Jesosy ny raisina manafo mitanjaka
matetika rehefa manome zavatra any amin'ny tomposika de ny ratsy nomentsika ny tsy hanaovana intsony tsy mety zany ny atao hoe mamindra fo dia mampangina ny fitiavatena fa mitia ny hafa azany fitiavana ny hafa zany de fanomezana amin'ny fitiavana Andriamanitra tokoa ka manome arena sarobidy jereo tsara ny famindram-pona ataon'le ray rehefa niverina tamin'ilay zanany very sady nandaniny arena kapatsara de ozy izy ianao egledor ve pastora lafo loatra zany kapatsara peratra volamena fa tsy volamena sandoka zay hitanao ery mahabibo ery ary inona koa ny akanjo tsara indrindra zany natao hoe famindram-po mamela ny eloko ny namanao ary manome ny tsara indrindra ny antony anamafisana zany fitsarany zany fahatelo dia mba tsy ho tsaraina ianao fa avela eloko fa ataovy ao an-tsaina tsara fa ho tonga tokoa ny fitsaran'Andriamanitra anao ary am'izay de ny lalàny fahamalina no ampiarina anao zay fitsaranao no hitsarananao maso solony maso fa tsy zany ihany raina le na ho voavonjy anao na ho very koa de taomina amin'ny alalany fanahy masina mante anovanao ny fanahy masina amin'ny alalany zao teny zao mba hanetsy tena tokoa ka tsy ho mpianatra tsy ho mpitsara fa ho mpianatra sy mamindra fo zany anefa tsy midika riavana ho ny tenin' Jesosy fa tsy tokony atao mihitsy ny fanitsiana zay heverintsika ho fitsarana nahoana ny tsy maintsy atao ny fanitsiana atao amin'ny fiangonana atao ny fanitsiana ho famonjena amin'ny fanahy tsy ho very zay mamasina ny fanitsiana mila olona marina nefa zany mpanitsy zany zao ny lazainy salamy fa 1:100 aoka ny marina amely amin'ny fahalemem-panaka ananatra fa diloilo ahosotra ny lohako zany salamy fa 1:100 ny andiny ny fahadimy ao amin'ny oabolana toko 5:20 ny andiny 2:20 de manao hoe kavim-bolamena sy firavaka volamena ny mpananatra hendry raha amin'ny sofiny mpiaino zany hoe masina araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy fialonana tsy misy famonon'olona tsy misy fanaovana tsinotsinon'olona zany fa famonjen'Andriamanitra mba hahatonga atsika tsy lalao ota na koa ho tia mitsikeran'ny rahalahy tadidio ary fa alohan'ny hitsaranao de very zao ny otako aloha ny lehibe no ny annamako mila jereko lehibe tahaka ny andry zany tsy le poto mitsangana fa io hitatsika io tsy valana ka raha io mitsivalana eo amin'ny masonao tsisy hitanao koa io anefa tsy hoe mitsivalana fotsiny fa ao anaty maso raha ao anaty maso io ao maso ny fanahinao marary ary loza raha tsy esorina tsy ho sambatra mihitsy isika raha tsy isika aloha manafaka azy manana hery manana fanapahan-kevitra na afaka izany ve anao tsy hanananao zany raha tsy resy lahatra zao fahamarinana ambarin'ny tenin'Andriamanitra zao farany tsy ny olona rehetra no tandrify anarina gagy ianao tsy ny olona rehetra iza zany ny olona tsy tandrify anarina zany ka mahatonga an' Jesosy hoe aza tsipy amin'ny kisoa zay masina izy zany ireo de tsy iza fa reo olona zay efa nitoriana ny filazantsara tahaka atsika ihany fa saingy zao minimaditra manda mafiatoka ka ny ataona azy amin'ny teny ratsiny iny fa na masina ary zay mitory aminy de enjehny ampahoriny zany mahatonga an'izao teny zao hoe aza tsipy amin'ny kisoa zay masina koa de zao tsy midika akory ty teny farany ty fa tsy hitoriana ny filazantsara ny mpanota fa voarentsika tamin'ny Alahady heriny teo ny fitiavan'i Jesosy ny mpanota sy ny mpamoretra aoka renao iova amin'ny alalan'izao fampianaran'izao fa tiany Jesosy andova fanjakan'Andriamanitra ianao amen.
Chers fidèles, le sermon que nous avons ce jour consiste à l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6. Au nom de Jésus-Christ, ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas, car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils ne se tournent contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Saint-Père, sanctifie-nous de ta justification, car tes paroles sont nos justifications. Amen. Aujourd'hui, chers fidèles, Jésus, par cet enseignement, veut nous convertir. Il veut que notre comportement envers les autres soit plutôt
comportement qui aime la miséricorde plutôt que le jugement et la condamnation. Ceci a été révélé à Jésus et Jésus lui-même le révèle dans ce texte. Nous devons avoir une harmonie avec notre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Nos problèmes consistent en ce que nous sommes des personnes habituées à être conduites par le cœur pécheur suivant l'esprit de la chair. Nous aimons juger les autres. Nous ne voulons pas avoir besoin d'être instruits, mais avoir l'habitude et l'amour de corriger les autres. Quelquefois, nous disons à nos frères qui nous corrigent, ne me corrigez pas, car chacun a sa faiblesse. Cependant, les Saintes Écritures distinguent clairement entre le péché et la faiblesse. Entre autres, la faiblesse, c'est de ne plus avoir le pouvoir ou la connaissance de prier, comme en disant l'Épître aux Romains. Mais le Saint-Esprit prendra notre place pour nous sauver de notre faiblesse. Par contre, le péché est autre chose. C'est tellement la transgression de la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi dans ce chapitre, Jésus nous veut que nous avons la décision ou la disposition de changer de comportement. Jésus, pour nous changer, utilise la stratégie qui œuvre pour notre changement en nous donnant une question. Comment pensez-vous et agissez-vous face aux horreurs des autres? Jésus nous conseille de ne pas être méchants et impitoyables comme les pharisiens et les scribes qui pensent toujours avoir raison et en sont fiers et sûrs d'eux en condamnant tout le monde. Premièrement, pour nous changer, soyez prudents dans notre jugement. Il est un juge en charge de l'affaire, alors ne prétendez pas être lui. Jésus viendra enfin nous juger, et alors ce sera un jugement sans pitié, la loi du talion ou la loi de représailles. Observez bien ces interdictions. Ne juge pas ton frère, mais plutôt jugez-vous. Jugez ce que vous avez fait, si ceux-ci sont conformes aux exigences de Dieu ou non. Ne vous faites pas le maître de votre frère. N'ayez pas aucune autorité pour les juger. Comme on dit Jacques dans son épître, chapitre 3, verset 1. Ne laisse pas tes paroles et tes pensées devenir une loi de jugement. Juger, c'est de faire une calomnie. Jacques, chapitre 4, verset 11. Et cela ne finira pas qu'après le mépris et la haine. Paul dit aux Romains, chapitre 14, verset 10, « Mais pourquoi jugez-vous votre frère? Et pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. » Il est mal alors de juger négligemment ou de condamner à la hâte ou sans fondement. Peut-être que ce n'est que la jalousie et la cupidité sont les seules raisons pour lesquelles nous jugeons nos amis.
C'est aussi mal de juger sans étudier profondément. Apprenez ce que Jésus a vraiment dit et suivez ses enseignements au lieu de juger par vengeance ou par intention de faire le mal. Veuillez regarder ce qu'a fait le bon père face à son enfant prodigue. Il avait pitié de son fils qui dépensait ses biens. Il lui a offert des sandales, des nouveaux vêtements et des bagues. Soyez pas avares envers nos frères comme ce bon père. La raison de maintenir cette interdiction de presser, comme en disant Jésus, c'est pour que vous ne soyez pas jugés. Mais quand vous jugerez, gardez à l'esprit que le jugement de Dieu viendra sur vous. Cela ne signifie pas que la correction sacrée ne doit jamais être effectuée, qui a pour but le salut des âmes de la perdition. La correction nous est toujours utile, mais une correction venant de l'enseignement de Jésus. Écoute le verset de Psaume 141, verset 5. Que le juste me frappe, ce sera une bonté, et qu'il me réprimande. Et aussi le Proverbe, chapitre 25, verset 12. Le sage conseiller est comme une boucle d'oreilles d'or, et un ornement d'or aux oreilles des auditeurs, selon la volonté de Dieu énoncée ci-dessous, afin que nous ne soyons pas des pécheurs. Souviens-toi que le péché ont un degré, la poutre et la paille, ou le brin de paille. Donc, nous avons toujours besoin de penser, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit, qui nous rappelle l'enseignement de Jésus, que mes péchés sont plus grands que ceux des autres. Cependant, cette poutre et cette paille est dans notre œil, dont il est douloureux et peut-être dangereux s'il n'est pas retiré. Vous ne serez jamais heureux que ceci soit ôté. Mais qui va l'ôter? C'est vous-même, vous qui aimez à être réformé par cet enseignement. Et d'abord, c'est vous, et après, c'est vos amis. Nous avons tous besoin d'oreilles pour entendre cet enseignement, afin de ne pas trébucher ou pécher devant Dieu. Sachez aussi que tout le monde ne sera pas accepté à être jugé. Comme on dit le verset 6, qui dit « Alors ne jetez pas au cochon ce qui est sacré ». Cela ne signifie pas que les pécheurs ne sont pas dignes d'entendre l'Évangile. Loin de là, rappelons-nous de l'amour de notre Seigneur Jésus pour les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Mais ce qu'il veut dire, ce sont ceux qui ont avoir entendu l'Évangile et en décidant délibérément une disposition d'être têtu et en blasphème le Saint-Esprit et de suite persécute le prédicateur. Donc, ne jetez pas les saints au cochon. En somme, veuillez adopter le principe de l'obéissance à cet enseignement. Et veuillez aussi apprécier le principe de miséricorde envers nos amis que nous voulons toujours juger. Amen. Raisun Fitoriana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tomontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka sika. Sahira-tsainy anao
aminy fiainanao voafatotsy reo otasy reo ratsy zay natao mandrisy any fisika satria le tompo tsy mandao manomeny fiaina baovaoana sahiran-tsainy anao aminy fiainanao voafatotsy reo otasy reo ratsy zay natao mandrisy any fisika satria le tompo tsy mandao manomeny fiaina baovaoana voatikwatsizay lanompoanao riray tsy salasalitsonyao fianano miano ay angaseko ireo vavalo marobe manakana ito nianarana voatikwatsizay nanompoanao riray tsy salasalitsonyao fianano miano ay angaseko ireo vavalo marobe manakana ito nianarana niranilay Jesusy no nalatsany oay mba hanadio ny tenako zay feno aratsina rehefa totsasikitra nahazonao hatramizahaho de ho resy zany raha Jesosy ao amponahao voatikwatsizay nanompoanao riray tsy salasalitsonyao fianano miano ay angaseko ireo vavalo marobe manakana ito nianarana i Kristino antony ravelomako ny fitiavaniko no mampandresy ay mpanjakako tokoy aminao Jesosy mpamonjiko matoky zahay famanananao ie voatikwatsizay nanompoanao riray tsy salasalitsonyao fianano miano ay angaseko ireo vavalo marobe manakana ito nianarana mandresanao afiainanao raha Jesosy no ao amponao kendreo izy ho mpanjakanao amizay rehetra ataonao manana finony anao fa ho hitanao ny alebiazany lay vonina itrinilay omeny anao manjaky izay lay vonina itrinilay
voalohany misaotra an'Andriamanitra lehibe sika riavany amin'ny fitantanany ny fiainan'ny fiangonana fa raha ny fiainan'ny fiangonana dia manana anjara toerany lehibe teo amin'ny tantara ny fiarahana tamin'ny nareo menakavy izay fianakavianay tena zay ny marina koa misy filazany raharaha foy azy zay anasana ny filohan'ny fiangonana filohalevitra dia miangavanao ampanajana anao filazalazana momba n'ity fiangonana ity mandroso tompo. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra itsika amin'ny nanomezany antsika tombonandro, nanomezany antsika koa hery sy tanjaka sy fahasalamana nahafahantsika niatrika izao fotoan-dehibe toam-bavaka izay nataontsika izao takarivo izao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny sorantsika amin'izany nahatanterantsika izao fotoana izao. Manaraka izany dia misaotra ny fiangonana iray manontolo izay tonga marobe manotrona izao fotoana izao ary sorona amin'izany koa ny tanora izay handray anjara eto na ny vendema na ny kate ataon'ity fiangonana ity. Manaraka izany dia isorana ny ray aman-dreny Pastora loha amin'ny rahalahy izay tonga manotrona miaraka aminay eto Soaniherana an'izao fotoan-dehibe izao fa dia fomba ambady aora matoa izay toray aman-dreny katekista sy ramatoa ny katekista sy ireo ray aman-dreny voromaro hery lehibe ho an'ny fiangonana Soaniherana no fahatokavanareo manotrona izao fotoana izao. Dia manaraka izany koa dia miarahaba ihany koa ny pastora ray aman-dreny fiahy amin'ity fiangonana ity dia ny pastora tononona anarany eto ray aman-dreny Pastora izay atao jobely tsy ho ela eny amin'ny Saramandroso ny anatanterahana izany araka ny daty voalaza moa dia any amin'ny volana Jolay paraika amin'ny volana Jolay izay raha tsy diso ny tadiko dia ary ankalazahina amin'ny fomba manetiketika dia anasana ny fiangonana ray manontolo ihany koa ny anatrika sy anotrona izany fotoan-dehibe izany. Ity fiangonana ity moa zany eto Soaniherana dia tany amin'ny valo sy roa arivo no niforona ity fiangonana ity ary tamin'izany izy dia trano bongo kely satria mihay tena ny fiangonana araka izao hitantsika izao ny tanora ato aminy sy ny mpiangona. Dia noho ny ezaka ataon'ny kristianina rehetra zany dia nivadika an'izao trano tolona izao taty aoriana. Dia toy ihany moa ny etaetan'ny fiangonana sy ny kristianina rehetra tato anatiny dia manao ezaka izahay amin'izao fotoana izao. Manao ezaka trano vato araka izay hitantsika efa mitsangana tapany eny ny rindrina izay ezaka manokany ny fiangonan'ny kristianina eto antoerana araka ilay voalaza zany fa tsy dia mba misy fanampiana avy any ivelany loatra fa dia niezaky ny kristianina eto antoerana no anatanterahana ny asa rehetra avy amin'izany indrindra no mampitarazoka ny asa izay hitantsika eto izao. Izay ny ambangovango nyity fiangonana ity ary izy ity moa dia fiangonana miorina ato anatin'ny Fitandremana Andovinjo izay ny ray aman-dreny izay nitsangana teo izy mivady no miahy an'ity fiangonana ity zanam-piangonana eny Andovinjo izy ity. Tsara ho ambara ihany koa zany fa noho ny fampandrosoanany tafika masina izay ataon'ity fiangonana ity eny rehetra eny amin'ny manodidina dia nahatsangana zanam-piangonana kely izahay ao amin'ny faritra Mahajanga ao izay lazainay hoe Mahasoa Nazareta. Dia misy kristianina tato moa zany no nitendren'ny birao hampandeha izany fiangonana izany amin'ny fitoriteny ary ny mpiandry avy amin'ity fiangonana ity ihany koa no manampy azy amin'ny fampelezana ny filazany
ny filazantsara izay azo ambara fa miroborobo tokoa satria fa miamaro ihany ny kristianina tonga ao. Ity fiangonana ity koa moa dia mahazaka raha araky ny isaky ny alahady sy ny isam-potoan-dehibe dia mahatratra any amin'ny 500 olona ny ato mba ny dehibe n'olon-dehibe sy ny ankizy. Ary mety mihoatra an'izay indraindray raha tena fotoam-be regny krismasy na paka ireny dia mihoatra an'izay mihitsy feno hatrany tokotany. Zay sy zay ny mombamomba nyity fiangonana Soaniherana ity tompoko. Fa dia misaotra anareo naharitra ny aino hatramin'ny farany. Misaotra tompoko. Arak'izay filazana nataon'ny filohan'ny fiangonana teo dia ho avy tsy ho ela ny fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny jobily izay jobilyn ray aman-dreny mpitondra fitandremana Andovinjo dia ny ray aman-dreny Pastora sy ramatoavadiny raha zanadra asa Luizette. Dia mitodika aminao ny fiangonana sy mipijery ray aman-dreny mivady dia miara-paly aminao hatrany alavitra any dia mirary ny fahavitanjany somatsara isehon'ny voninahitra Andriamanitra. Atao hoe anisan'ny vokatra ara-panahy amin'ny fitandremana izay nentinao dia ny fahitana nyreto olona maro tonga amin'ny andro alina eto, indrindra ny hira tsy hoe mahafinaritra ihany ny feony fa hira hitaizany Jesosy an'ireto tanora reto. Koa dia mino aho fa te-handreny feonao ny mpijery lavitra rehetra dia omena mpanajana anao ray aman-dreny teny fohy izay ambaranao. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra asika ny amin'ity fotoana ity izay tanteraka noho ny fandaminana avy aminy. Misaotra ny Pastora ihany koa nanome fitenenana mahakasika n'izany jobily izay ankasitrahan'Andriamanitra noho ny reto mpanompo tsy mahasoa ireto. Ho tanterahina tokoa ny jobily rehefa niemotra nandritra ny taona vitsivitsy tao tratra ny coronavirus dia izao vao tena tonga amin'ny fahatanterahana satria efa amin'ny 10 Jolay izao no tanterahana ao Antsaramandroso izany jobily izany. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany ary misaotra ny kristiana rehetra ihany koa atao anatin'ny fitandremana izay miomana fatratra ny amin'izany andro lehibe izany. Dia izay ngamba tompoko no azo Misaotra tompoko. Dia ndroso amin'ny tsodrano sika dia rehefa vita ny tsodrano dia ny katea indray ny mireto. Ho aminareo any eny Tompo tai anareo aneny Tompo ka iaro anareo ampamirapiratra anareo aneny Tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka
ka iantranareo anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka nome anareo fiadanana. Mahajanga fitiavambola hady seza mavonje Jesusi ty Madagasikara ity vonjeo Jesusi mirungaty gn'asany mizy ety lasaky atery ty firenena ity ka mila vonjeo vonao Jesu vonjeo famita ali
Yesusi mirungatinga sanemizi eti lasaki anteri tifirende nanaiti kamila vunde una Yesu vunde famita ali aoka hivavaka antsika rehetra. Tompo misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay. Fefanampianaranao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitra, ampio izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina. Mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio. Hitomboanay amin'ny finoana. Mba hiasara isanandro izay amin'ny fitondran-tena masina. Ary ny teninao ane nitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.